Ry malagasy namako. Misaotra an'Andriamanitra isika nanome tombonandro antsika ka natratrarana izao taona vaovao 2020 izao. Arabaina samy trapamonjena ary nomba pitahina ka indro tratra ity andro anio ity. Koa tolorako ny arahaba femifirarinitso ny tokantrano rehetra tsy ankanavaka samy tratry ny asaramanitra. Indro migadona ary ity taona vaovao 2020 ity. Taona izay andrandraina itondra fanantenana. Antenaitsika ihany koa fa ity taona vaovao ity dia taona itondra fahombiazana anehoantsika rehetra tsy ankanavaka ny firaisapo ary indrindra ny firaisakiny. Itondra fahasalamana feno ho an'ny malagasy rehetra manerana nosy ane ity taona vaovao ity. Ary indrindra mba ahafahantsika manatateraka ireo adidy masina rehetra miandry antsika amin'izany taona vaovao izany. Ny faniriako dia mba hirotsaka eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy anie ny fahasoavan'Andriamanitra. Masina loatra ny tanindrazana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra.